Raha Boeing 777 ampolo ny atreto ireo voasaringitra amin'izany raha ny ango-baovao nampanansona tamin'izany ny ministry ny fitaterana teo aloha sy ny mpiasa maromaro eo anivon'ny ACM voatanao amin'ny École nationale supérieure de la police vato avokoa ireo voatana tamin'ity resaka Boeing ity atreto ary isan'izany ireo tompony orinasa UDAN sy ireo olona noheverina nanome ny code transpondeur Samuel Mority raha ity ny FBI raha tena FBI amin'ny resaka juridication américaine marina tsy maintsy siony anaran'ireo mpandromebaiko hoy Serge Zafmaov ibaby irery ny raha ihany koa ny ministry ny fitaterana teo aloha raha anafina ny marina raha ny fanehoan-kevitra hatrany rehefa izy nita ibaby rery anio dia aleo izy ahita raha ao io ne zany izy ane zany mieritreritra fa mbola ny afindrafindrao fanaony zareo teo aloha io zany hoe azadino fa izy efa amin'ny secrétaire général ny présidence dia tamin'izay fotoana zay nasorina izy fa nisy zavatra de tena mitantanam-bola mpanjakana zany le resaka le poinçon sy le hologramme dia nasorina izy nefa rehefa avy eo rehefa nasorina izy dia mbola nitazomina ihany le système ny tiako resahana zany hoe sao dia heveriny hoe mbola kilalon-jazo ohatran'izay le izy fa ity ne karaha iraisam-pirenena za aloha dia miteny any ministre ny fitaterana teo aloha hoe rahalahy mitandrema ihany ianao fa teneno zay marinao fa raha hita ibaby an'io anao dia anao rery zany mibaby an'io rehefa lazainao fa tsisy mahafantatra ny tany ambony dia ahita tantara eo anao fa io ne ka FBI resaka juridiction américaine ny andrahan'io an-tanany fa tsy resaka hoe ao anosy sao dia veriny eo ao anosy ka hoe vitany hoe afaka fenipeninao ny tantara ankoatr'izay tsy maintsy miakatra any amin'ny prime ministre ilay fiaramanidina Boeing 777 olona maromaro zany aloha no atolotra ny fampanohavana amin'ity an'io ity efa roapolo mahery zay ry tokony fahalemana 520 any mihitsy nikasika an'io hatramin'ny gardien aloha zany zao dia mandeha daholo hatramin'ireo tompona ndraikitra samihafa dia ao anivon'le orinasa zay voakasika le UDAN dia eo koa ny ao anivon'ny ACM ary hito zany ny fivoarany mikasika an'io raha rehefa tonga teto moa zany zareo le hoe mpanadiady avy any amin'ny Amerikanina hoe FBI dia ny olona manontany hoe le fanadihadiana ataon'ny FBI moa zany natolotry ny fitsarana malagasy sa hoentin-drareo makany aminy hoe samy manao ny azy ve ao anatin'le izy dia zay aloha ny zavatra hitranga zany amin'ity an'io ity ankoatra ny baolina kitra raha riva dia samy miantsy toyany izy eo betsaka moa ny resaka mandeha tao anatin'le resaka Boeing 777 naharitra ihany le izy satria fa raha ivolana mahery kely eo zany zay zany vao hita hoe inona makaiza ao anatin'ity raha ity efa misy antsovonina nga ory technicien efa misy antsovonina dia raisina anao ary miaraba tompoko allo miaraba ya faly miaraba ny tompoko radio afakitrindra miarabanao ramosera salama tompoko momba ny Boeing 777 io ataoko voalohany raha amin'ny fotoana za aloha hoe tsy tena miteny tena mety an'io raha ny rarana an'io enquête interne eto amintsika izy io zany hoe tokony ny fitondram-panjakana malagasy na ny manafahefana eto no manao an'io enquête io dia zany hoe manao enquête en parallèle fotsiny ny FBI fa izay le zavatra tokony atao zay satria vao rarany lalàna zavatra flagrant be ohatran'io tsy mety tsy azo avelavela fosina endrasany avany ivelany io na ino fa tena ny andro tena tokoa ny enquête parlementaire enquête parlementaire ny tokony atao amin'io miaraka amin'io zany hoe tsy haiko moa dia eritreritry ny député nahoana momba le resaka toe-dara-pirenena tady anao ambolesa le fitondrana satria efa manomboka mandovitry io za mahita an'izay amin'izao dia rehetra efa manomboka miteny daholo ny fiangonana rehefa ala ny fiangonana izay fety ny hevitry ramose moa na hoe ahoana na ahoana fa rehefa ny fiangonana no miteny sy mioendrehanao tena sarosarotra ihany ny tapavoaka ny voanao amin'ny zavatra io rehefa ny fiangonana izay mametsaka olana aminao dia tena latsapaka ao anatin'ny foniny FDKM masina anatin'ny foniny finina fa zareo moa miteny foana le député rehefaisana fahadimy ary maneny foana miteny foana simba ny teleanera vao tsy mandeha hoe isan'andro zay le izy voaneka miakabile zao olona ohatran'ireny no asian'le manohana le filoham-pirenena dia aiza le zavatra aizy enao maloto amin'ireny le matovolota satria any aminao daholo no masin'ny olona hoe
matory eny nasiana mitondra tena mpitondra teninao leliteniteny foana tsy maza tsy magnino na io deputé-miteny sanasana dia enao no ambadiky zay ngova ka fa tsisy afa-tsy rendry sisa no afaka miteny fa raha olona mandiny zavatra ny tiako hidirana le resaka hoe tokony enquête interne ary miresaka ny hoe parlementaire ianao aloha dia hobedin'ny président sénat amin'izany ianao tsy mahatoky fitsarana anga ianao nahoana ianao nahoana ianao mitady enquête parlementaire fantatra zany enquête parlementaire zany zao no zavatra mila fanovana lehibe goavana satria ianao manatena ny parlementaire sy ny sisy voalohany a ny fisarahan'ny fahefan'ny parlementaire sy ny fahefan'ny mpanatateraka fa hatramin'izao dia tsy niriny ny mpanatateraka ny parlementaire faharoa ny parlementaire ave tena manao zay ampandeha le parlementaire ankehitriny zany tena manao zay ampandeha n'le haute cour de justice le hoe fitsarana ny ministra sy ny karazany a zay misy raha maloto momba azy zany ny zavatra mila fanamboarana mihitsy eto amintsika misaotra anao ny teny an'izay enquête parlementaire fa misy tokoa ny zavatra zay miseho eto amintsika tsy maintsy atao raha-raha-mpanjakana tena raha-raha-mpanjakana ohatran'io ampiko koa enquête parlementaire momba ny tao ikongo zava-dehibe koa zany responsabilité mivantana ana ministère ny fahasalamana zany dia aloha misy enquête parlementaire saingy nisy parlementaire anankiray raha atao akaiky ikongo tao mba niteny momba n'le izy ny tapenany izy ary mba manampim-bava azy gouverneur no tendrena gouverneur ny tendrena iny le député iny moa zao dia nitaky n'le hoe anasorana n'le gouverneur satria hoe namitaka dia ny directeur régional en santé aloha zany no nilasa zay directeur en santé nilasa fa tsy le araka le voalaza teo satria moa nalaza be le resaka photoshop indray le resaka tamin'iny zavatra ohatra zany donc raha sina ty antso manaraka ty ro rehefa vonina anao ary miaraba tompoko salama salama tompoko salama tompoko tsy aidina fantary namitenenka irereako maheritrike mba nananako siara miatro raha mbola tany ampianarana tena nalaza ny atao hoe pasteur andriamanjaka safany mbola tsy tonga teto Madagasikara fa mbola tany fina hoe docteur en science politique docteur en théologie mirery ihany malagasy na kristianina maheritrike manataka kristianina io anisany bady ny fitondran-dratsiraka tena fahandratsiraka nanao tena tany tibony tetatany sy ny fanjakana ary anisany nana andriamanjato ny anarany ary ty fitondranty tsy namepahana valomanana oisany hoe mpitondra ao anatin'ny fanjakana akayfm kilazay na dy zao andriamanto andro rajoelona ire tsy vanaka fa ny politika ny tantana tanànana Antananarivo dia olona miaraka amin'iny fa Antananarivo dia mety mitanàna fa ny politika ary anitsan'izany ny akayfm nanana ny laza ny tantana Antananarivo midika ny zao tononina Daniel Darajakob pasteur zany Rémi Razber mopere zany ny pasteur any asin'Andriamanjato tononiny zany olona nananlaza ary parlemen'ny eftikeny maro tsy nanana filanandinika zany a teo sehatra politika satria hoe karatsy vao izao no zany azo ireariana fananana zany zany fa tsy omena maso ao anaty fitantanana gavaraka atao mitondra kely fa maintikenkenyena vaoka mietrehitra hoe aiza mpitondra finikony ana am'izao fotoan'izao fa nykevitra moa tena nataony teo fa tsy de tena ohatran'ny mampatsiahy tantara izy fa eny mety misy anina ihany eo anelanyelany eo fa ajaina ny hevitro ajiana ny hevitro Nathalie izy mety mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo raha misy antso hafa tonga de ampidirina izy mba tsy handrela loatra miaraba tompoko miaraba miaraba tompoko salama eny ary mindao ary mandroso ianao ary Ami tsotrapitika ary raha bande pasteur aloha tonga soa zany antenenena tsy irery pasteur ire somary fanombatany fitozany to pasteur maro sendasina pasteur le farany teo de aza tanina firasina raha beko de
de hoe nampalaza azy telo hoe manondraka ao anaty rano tia dadikiditra fotry zona ananao anatin'le saka ahoy zany so de tsy mety zany tokony fatorana mihitsy de zavatra tsy idina fa mitadinao eo am-piry fotriny efa masasy fahatelo manaraka hoe inona fa tsy resaka hoe efa ty sana fa misotrapitsaka inona tena zany am'le manondraka le omby mitondraka ve angamba le mampatsiahy toriteny tany any collégium manky izy mitondraka zany angamba le izy ka miresaka an'le fiangonana amin'ny akapobe tsika moa de lasa miresaka an'le omby mitondraka esoro ny omby ny zao ange zao nyresaka tsika teto amin'ity onjapeo ty foana dia ny hoe alao hanam-panahy araisina hoe olona manam-panahy le madinika sy marefo reo olona ambanimbanin'ny mpitondraka ataony hoe fahanana varymora fotsiny sy ny sisa de hoe handady aminy reo olona reo ndray koa no ataon'ny sasany zay manohitra mpitondra hoe olona ohatra olona efa mivarotra fanahy olona vidina amin'ny koveta loranjy ny anjarantsika raha mihaino no ny mpitondra favahantsika ninonino io na silamo aza ny anjarantsika dia ny manaja an'ireo olona madinika sy marefo reo manam-panahy reo ary mame aim-panahy azy hijoro amin'izy hoe mendrika aho za tsy andevozin'olona za tsy vidin'olona amina koveta ary za koa afaka miavotena ny manome an'izay aim-panahy zay everiko fa anjarantsika olotsotra rehetra zay satria ny fiangonana de efa nyteny foana ny teny foana ny fiangonana asa itsika ve manantena hoe izy no isolo ny anjara asa tsika so de mba anjara asa tsika amin'ny olona mba manam-panahy atsika koa no manao hoe tsisy firenena vanina eto rehefa ireo madinika indrindra ireo no atao ohatran'io zay zao santionany fa mahatonga mahasamy teny an'izay hatraty atapina nge hatraty amin'ny profesera nge zao hoe de fa everina fa tsinitsinina amin'ity fireneny ity ny mpanao zavakanto ny zany rehetrarehetra zany eto amin'ity firenentsika ity a mitovy amin'le atao amin'le ary amin'le madinika sy marefo sy malahelo ary no atao amintsika rehetrarehetra rehefa tsy ao anatin'ny tambazotrandry zareo tsika rehefa tsy ao anatin'ny tambazotra n'le mihevitra azy ho andriamanidatsaka eto any akabineony izy mivavaka de naresy ny ekipam-baolina mitsofo nohony a ny mitsokanena varatra mosanena tsimo a de mijanona ny rivotra tetsa efa olona mihevitra azy ho andriamanidatsaka ny eto ary olona mihevitra hoe izy ny tompony marina izy ny tompony marina na de misy ankety be takinina mandeha reo a tsy ny fitsarana tsony tsy ny polisy ny zandarma tsony fa izy ny tonga amin'ny teny hoe zao marina ka zay no misy atsika zao daoary oraisitsika ary ty antso manaraky ty a miaraba tompoko allo ena tompoko allo ena yo ya miaraba anareo rehetra tompoko salama tompoko ya miaraba ny FDKM aloha nazo ny brofolo be vaovao a araka amin'ny président faharoa resaka raharam-pirenena ny raharam-pirenentsika resaka tsy hoe enquête parlementaire ny zavatra misy ane de zao hoe reo parlementaire reo ny akamaroan'ireo de bakeo ny fitondrana ary nalany an'ireo de efa namasaka taondohany hoe lany tamin'ny anarany fitondrana ka na inonina zavatra mitrangy eo zany de mazava ho azy fa tsy afaka mikofoko reo a ary tsy afaka miteny kanefa ny ny tiako tenenina de zao raha miteny mera-pirenena zany de tsy mahalala ny andraikitra sahanina fa matahotra amin'ny fahefana fanatanteraka nefa zany miteny mera-pirenena zany tokony aleo tena tanteraka zany tsy bakeon'izanizy nefa ny zava-misy zao de bakeona zay tenyny fitondrana ihany no araha ka raha nresaky nareo hoe enquête parlementaire de za manao hoe zava-pona ihany zany satria zalamy maro audition de resaka triple 7 io triple 7 io rangaha de zao a
io vitan'ny olona ambanimbany io fa tsy maintsy ny faratapony mafantatra an'io ary lainga be zany hoe any amin'ny faratapony tsy malala inininy zany laingy zany raha sao tokantrano fotsiny tokantranonao ve ianao ray iny sy ny responsable voalohany eo de misy zavatra mitsango ao de rehefa mitsanga le zavatra ohatra hoe de vokatsy manambady zanakao de hoe tsy fantatro tsy maintsy mba fantatrao ihany io fa tsy nalalalay peniteniny zay sotra tompoko ny enquête parlementaire moa juste hoe mba information fotsiny enquête parlementaire rehefa mijoro le vondrana mpanadiady iny de ireo ataontsika hoe vondrana misy ao anivony anteny miera zany de tsy maintsy voasolo tena ho avokoa zany hoe misy avy amin'ny mpanohitra avy amin'ny tsy miakiny ny ataontsika hoe vondrany miarady amin'ny fitondrana zay zany mandrafitra ny enquête ary olona 220 ao zany mandrafitra an'le izy raha ohatra ka de fa matoy tsy rosona misy lafiny arabola moa eo fa maromarina kokoa de hoe raha ohatra ka maromaro anisa le mety tsy hitovy hevitra ao anatin'le izy am'le fandrafetana le groupe de mety sarotra ihany ho an'ny etiapita zany andray any faliny eo ka ny an'ity le ny amin'izao fotoana zao ange ny président ny Sénat sy ny président ny anteny miram-pirenena mihitsy no la ny andro manao hoe tsy mila enquête parlementaire zay tsy manao motion de censure motion de censure sy ny sisa zany hoe afaka miteny an'izany izy zany misy mpanohitra fa afaka miteny an'izany izy ohatra hoe ny ato tsy mba zaza satria fa zay kosa sy efa zay le lalan-tsainy ataon'le arianany moa de manaraka an'izany aty am'le ianao le mpanontany teo nanao hoe tokony tsy itokisana ntsony reo satria izy maro anisa ao anjaratsika zany mijery ny fomba andrafetana ny parlement ihany ko mba tsy ohatra zany mba tena ahoana masy mandidy ao amin'ny fahefany mitsara sy manitsy ny mpanatanteraka fa zao tsika miteny zao nge mpanatanteraka no mitsara sy manitsy ary manitsaka mihitsy ny parlement eny ary raha fa misy antsovonina indray eo de raisitsika izy miaraba tompoko miaraba salama allo mitemo mafimafy kely ianao ary salama tompoko azabaina kely ngamba le ombony tondraka lena tondraka atsongobe tsy azon'olona sasany le izy de ombony tondraka ohatra hoe misy volon'olona kasaka ohatra zany de avy le ombony inanany le izy de aloha asorona aloha le omby zay vao antanina le tompony fa tamin'iny fotoana iny manty ny teniny député 5 betaka aloha le pasteur hafa ihany raha hoe pasteur no asaina mibebaka efa mahafantatra ny izy indro izy olona manana doctorat sotra tompoko ka le omba mitondraka ange zao hoe fanoarana vetivety iny fa tak zao mifanao rehefa misy omba mitondraka tsy hoe mitondraka iny de asorona de anyarina misy omba mitondraka ndray ko eo de anyarina misy ko de miady sy mifamono ny ray fokotany fa ny fanao misy dina-pokotany misy fierovana ny volomaniry misy fampitandremana momba ny omby zany ny fanao ka ilaina fianona ihany le fitenenana satria lasa mifame fo fotsiny mila dina-pokotany dikan'le izy mba tsy hiverina tsony tsy anoroa tsy antelo eto amin'ny fokotanitsika ny omby mitondraka amin'ny volon'olona ndao ary efa misy antso manaraka andray areo miaraba tompoko salama eny tompoko Jésus, tu dors jusqu'à maintenant. Ah là là, tu es muet, tu es aveugle, tu es... Ah, oh là là, tu ne vois pas l'accent grave sur la tête du peuple malgache. Non, 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 non. Jésus, moi, je ne dors jusqu'à 1 milliard, 2 milliards d'années jusqu'à maintenant. Mais l'église, ils dorment. Donc, l'église, réveillez-vous, levez l'âme. Réveillez-vous. Attention, hein. Je ne dors jamais jusqu'à maintenant. Bye bye. mba misy eny misy io raisina ihany ohatrany hoe mahatsiaro an'le iran'izy telo langy ary
ry tokora fahalomanana ry Samuel Sarakika izy ry izy le miran'iny Kristy moa ny titran'irany zala rehefa maheno an'le olona maneho hevitra to tsy de tena fanontaniana ny azy raisy laloha ty antso fanaraky ty miaraba tompo mba misy tsikitsiky kely kokoa maraina moa ny androko andao za tsisy miaraba re tapaka izy verenana ihany fa tingeny zavatra mba tsy haiko le izy hoe ina mahatonga le fitenenana hoe rehefa nampitondra voafidy to hoe zany rehefa tonga filoham-pirenena lazainy ety zany de hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra izay zany raha izy moa le mpaneho hevitra isan'andro matetika eto amintsika le atao hoe Davida kely Alain zany de zay zany efa io aloha no eo zay no fa sitrak'Andriamanitra maninona rehefa ty amin'ny fiangonana zany misy tragna zany de lasa zavatra hafa indray le fomba fahitana ny hoe zay ve zany no fanohitra am'zany zavatra zany le izy hoan'ny mpino ange misy anankitelo iny ny sitrapon'Andriamanitra sorana izy de raina amin'izay nataony rehefa zavatra mahafapoanao olombelona kely aty zany fa misy koa fomba anankiray hoe fisedrana tolotranao fa mahalala ny hitondrany anao Andriamanitra de misy anankiray fahatelony hoe mieritreretantsika ary mibeba fa misy zavadozana zavadratsy nataontsika matoa io natao amintsika eto de ajany keo zay ajany keo zay raisina ny antso manaraka miaraba tompoko salama eny tompoko eny tompoko ny zahatra mampanahirana manko zay zany volany le filohan'ny fikeny de efa mitsangana sady indray reto le asa atao hoe atao mpamono afo anome ahoana re zany fomba azy atao hoe anykondroan'ny fikeny ma hoe hitanareo am'izao fa izao no ataon'ny fikeny ma de mitsangany re olona zay tsy mahay zany hoe inona ny tena tokony fitantanana ny firenena fa ke rehefa miteny de miteny moa le solombavambahoaka zay tenenareo hoe zao hoe zao miteny tsintro ny namana sady ny solombavambahoaka ny mpanao gazety tsy tonona moa ny anarany fa de manana volana am'le fikeny manokana mihitsy ny am'izany hoe rehefa olona ohatry zao no mitaro amin'ny fikeny satria baranany ve zany mitondrana an'le tany sy mifanjakana fa tsaroko lay toritenin'ny pastora Lutheran zany fa mafy re tena mafy ka tsy fantatro hoe ity fitondrany ity moa efa lamosy tokaty zany nala tsara varatra raha ohatrany hoe tsy maheno zay zavatra mitoboko amin'ny lamosiny eo sa inina tsy hoenona ve reny resaky reny ka raha ohatra ka voakity ny fitikena na voakita aokoloha ny fitikena am'izao fotoana zao de mitombo misan'ny olona manana tenitenenina momba an'izao fantakana zay ihany angamba mahadesotra faneokevitra ihany faneokevitra izy moa amin'ny akapobeana ny fandarantsika aloha tsy le tena hoe miditry resakarana miady hevitra na momba ny resaka finoana na fivavahana fa actualité moa iny tady de ohatrany hoe sarotra ny anaovana digny analyse ary ny olo-pirenena koa malalaka ao anatin'ny faneokeviny de raisina ny antso manaraka re miaraba tompoko eny ary eny momba le sadety misy Sadek eny tompoko président Sadek le loha-pirenena iketikevitsiny tsy nadevitra amin'iny hoe tokony président fa tsy tokony président za koa ny alehan'ny saiko fotsiny hoe ary izy io ve tsy manaraka amin'ny processus démocratique le olona mitantana Sadek eo azavaiko ny hevitra raha ohatra ka misy olona manao fitokonanao aminao ka foananao tsy avilanao anao de mbola ray zay ve la raikitry mbola mito an'le filohan'ny Sadek hoe zay manaja ny fiaitra démocratique manaja droit de l'homme manaja tokony manana an'izay izy satria zareo manko mieritreritra hoe ny aza tonga de any amle tsy azo ahongana ny filohan'ny Sadek zany de any amle fanokanam-panjakana tonga de niteneniny zareo io tsy miongana trony any tonga de bu zareo zany hoe le kazona fahefana no mahamay anazy fa tsy am'le filohan'ny Sadek azy
le fona sadekina manana andraikitra bibibi mihitsy ny ao aminy le firenena misy azy aloha manatany demokrasia zay vo afaka manao an'izay ianao ka inona fepetra hoe tena marina de fa tsy azo ongana tokoa izy raha ohatra ka tsy manady an'izay zavatra zay sady inona no miazona azy ao anatin'ny anatina pitrana sadeky de nde matora isokastro mataniko de raisiko amin'ny olo-pirenena atsika samy malagasy eto hoe no hoe filohan'ny sadeky izy a de fa lazainao iny atsivirenana inona na tonga azy filohan'ny sadeky izy moa nylaza hoe tena fifidianana de tena izy mifaninana tamin'ny tonga nisy fa de fa anjarany zao no ampitondranan'io ny hoe fenitra demokratika sy ny sisa manampy voalohany na sadeky ny sadeky de ny amasy mandidy an'ity faritry Afrika ity samy masy mandidy eo amin'ny taniny voailika zany fanjanahan-tany zany na amin'ny endriny tranainy na amin'ny endriny akehitriny voailika zany ary tsika rehetrarehetra miaraka ato amin'ny sadeky ato de manana ny lanjatsika na ara-piarina ara-toekarena sy ny sisa eo anatrehan'ny zao tontolo zao mihitsy zay ny andraikitra tena lehibe ary koa ny fandripalemana amin'ity faritra misy atsika ity zay ny tena zava-dehibe amin'le sadeky ny ataoko hoe raisiko amina tsika samy malagasy le izy de zao ngeno izy farafaratsiny ianao mba homme d'état zany hoe mba manana fahatakarana mpitondra firenena ianao fa itsika hatramin'izao zany ve tia mitondra atsika ity homme d'état ve samy homme d'état ny eo amin'ny sadeky ka izany ve tia atsika ity itsika atao anatiny mila mamolaka azy mba ho amin'izany mba ho amin'izany hoe ny firenena ny tany sy ny firenena no andraikiny fa tsy zara ricantone tsy andehanao amin'izay tiany manokana eto amintsika zao amin'ny findorana io rangahy io ny androm-panjakana rehetra hoa tsy misy zay masy mandidy eo amin'ny misy azy na raisinao ny député raisinao ny fitsarana raisinao ny fahefana inona ty mpanao lalàna sy ny fahefampitsarana zany tsy misy fa izy ihany sy ny tambazotra miaraka aminy sy ny fianakaviany no mandidy tsy masiny eto amin'ny firenena any ny tena resakitsika de adiditsika malagasy manitsy an'izay sadeky tsy hiditra amin'izay raha tsy efa tonga any amin'ny tenina tsotsoro-mamba isarahana aminy angah tsika aza manantena herim-pondrahalahy hanao ny tolona zay tokony ataotsika eto amintsika edy ary ao indray ny antso manarakara miaraba tompoko salama miaraba sotradio be sar miaraba miaraba anareo miaraba amteny de salama tompoko afinareo tiako ambara de momba zao raha misy eto amin'ny tanàna eto vo raha aso tena hoe zaka anjalany zany fanjakana mitondra firenena maro raga zany zavatra tena atao hoe ohatrany hoe tsy lalaoalakizy tsy eto amin'ny tanàna io milaza ena ho anao lalam-be lalalatsydala izy fa fanaovana korsakalisy mbola vita kely de zavatra amitenenina de alkolomety raha mitokana de za verana tapaka avany aminao le izy tapaka avany aminao izy tsy natao hitondra tsy mahazaka tsy mahazaka fitondrana zao izy moa le nisy ny teny teo hoe mbola tody hatrany amin'ny za raha mba namerotaona azy tamin'izy vaovao fidy zao manko itsika rehetrareto de matetika amin'ny teny hoe tsy mahay io tsy mahazaka io tsy sy ny sisa tsika de ohatry ny manantena hoe azo soloana olona mitovy amin'ny any de mba mahay mba mahazaka zao ny tandremo mahay any amin'ny tandrify azy izy fa tsy mahay ny aty amin'le andrasantsika ny andrasantsika de hoe republika ty safidim-bahoaka ty zay mahasoa amin'ny vahoaka ny tena tokony ho hain-dehibe tsinjoviny le fitondram-panjakana fa ny mampahay azy ninonino nataony na manangana sekoly manara-penitra aza de zao aiza ny business momba an'io remby
tia de fanjakam-piremby fitondrana piremby zay no misy eto le filazan'ny vazaha-pandalindalina moa rehefa miresaka Madagasikara de tsy samy teny akory izy hoe état prédateur fa ny marina le elita ny mahazo loha zany amin'ny mpandalina amin'ny ekonomia any hoe ny elita ozy a de tsy mba mizara tsy vitany hoe tsy mizara tompoko fa miremby zay eny ary anaraka dokam-baitra vitsivitsika dia manohy ny fandarana indray orin'izay ary